faly miara-apantsika fiangonana amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo ary manonona ny fahasoavany ho amintsika tsirairay avy. Andao homantsika ho amin'ny fideranany FFPM 317 ka ny andininy voalohany, faharoa ary fahaefatra ary ny FFPM 545. Andao sokafantsika eo ambamasintsika amin'ny perikopantsika androany araka Matthieu toko 5 dia vakitsika ny andininy 450 tapany voalohany toizantsika amin'ny andininy 440. Mivaky toy izao izany teny izany amin'ny anaran'i Jesosy: ianareo no fahazavany izao tontolo izao. Aoka hazava eo mason'ny olona toy izany koa ny fahazavanareo, mba ahitany asa soa ataonareo ka ankalazany ny irainareo izay any an-danitra. Amen. Tsarotsika ry havana fa Jesosy no efa nilaza hoe izao ny fahazavany izao tontolo izao. Izay manaraka ahy dia tsy mba handeha amin'ny maizina fa anana ny fahazavanaina. Ary androany dia isika no hitenenany hoe ianareo no fahazavany izao tontolo izao. Atsoiny Jesosy tsika anahaka azy. Dia tahaka ny volana izay tsy mazava kanefa rehefa hazava masoandro dia manome hazavana koa. Dia tahaka izany isika rehefa anahaka an Jesosy. Rehefa manahaka an Jesosy ilay tena fahazavany isika dia manjary mizara ny hazavany koa. Andaontsika mbola hivavaka. Tompo Andriamanitra io, feno fisaorana anao ny fonay ny amin'ny efa namonjena ao anay amin'ny fahotanay teo amin'ny hazo fijaliana. Mbola misaotra koa izay ny amin'ny efa nanamarinana ao anay Jesosy Kristy. Misaotra izay ny amin'ny efa nandraisanay anao ka tonga zanak'Andriamanitra izahay. Misaotra satria mbola noho ny fahasoavanao, noho ny fahasoavanao ihany no antony izany. Ary ankehitriny izahay Tompo mangataka noho izany fahasoavanao izany. Aoka ho tohizan'ny fanahy masina ao anatinay ny asa izay natompony fony izahay nandray anao. Aoka ny fanahy masina ampitombo anay amin'ny fanahafana an Jesosy Kristy. Aoka ny fanahy masina ampitombo anay amin'ny fahamasina-piainana. Dia tena ampisemarina ny fahazavan'i Kristy izahay ary ho fankalazana ny rainay izay any an-danitra izany. Izany no vavaka ataonay amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Amen. Riray ny fahazavana tsy milentika, avezany totra ny fisarana, alokiny ny fasana no mipetrana, nefa andronona solona miarina. Egaka androsotsara ny mazava mahafantatry toko ira
Andonge mbola iarahantsika vakina ny andininy fahatelo ambin'ny folo ao amin'ilay Matthieu toko fahatimy teo ihany. Vakina amin'ny anaran'i Jesosy, ianareo no fanasin'ny tany. Fa raha ny fanasina no tonga matsatso, inona indray no ahasira azy? Tsy misy heriny anaovana na inona na inona intsony izy, fa ariana any ivelany ka ho hitsahin'ny olona. Amen. Ampahatsahivon'ny tompontsika androany hoe isika no fanasina, fanasin'ny tany sika. Ary androany dia andaontsika hangataka aminy mba ho arovany, mba tsy ho isika ilay hoe tonga matsatso ka tsy hanana hery anaovana na inona na inona. Sanatria very havana izao ny zava-misy eto amin'ny firenentsika, satria le lazaina hoe ny atsasa-manila mahery kristiana dia tonga matsatso ka tsy manana hery hijoroana vavolombelona. Tsy mankalaza ilay Andriamanitsika izany fa manala baraka azy. Ndaontsika mbola hivavaka hangataka ny fiarovany. Tahaka ny sira tany amin'ny tanin'ny Israely fahizay tompo, izay niaro fahalotona. Dia tahaka izany izay kristianina, pety ny fahalotona izao tontolo izao. Mifona aminao zahay. Pety ny fahalotona zahay dia tonga matsatso ka tsy manana hery anaovana na inona na inona. Mamindra-fo tompo, mamelany elokay ary tsy ovy zahay ho afa-pahotana. Enao mbola amindra foa, hitarika anay amin'izay efa niantsonao anay. Mandinika izay androany hoe ianareo no fanasin'ny tany. Dia mbola mifona koa zahay ny amin'ny izay fihetsikay, izay fitondran-tenanay. Toy ny hoe siramaminy izao tontolo izao, tateliny izao tontolo izao ka mitady marimaritra iraisana, mba hipetsapetsa amin'ny fahalotona. Toa manasoaso an'izao tontolo izao. Mifona tompo fa tsy izany na ny rahanao anay. Mamindra fo aminay. Enao kosa ombanay mba ho tena sira, ho tena fanasiny zahay. Dia tahaka ilay sira izay manome tsiro, tahaka ilay sira izay ilaina mba ahasalama ny vatana. Io koa zahay Andriamanitra mba ho sira mahasalama ny fanahin'ny maro. Io zahay mba ho tena fanasina ka hiaro amin'ny fahalovana. Dia tahaka ilay sira izay tsy maintsy levina anatin'izay asany mba hiarovana azy tsy ho lo. Dia mitaky fandavan-tena aminay koa izany hoe ho fanasina izany. Mampiaotra anay ary mampitahotra anay izany tompo. Fa enao ombanay
mba hataterahanay ny iraka. Enao koa no angatahanay hiaro anay amin'ny faharatsiany izao tontolo izao, izay tsy maintsy andehananay. Arovy izay Tompo, ho tena sira sy fanasina, andro dia ho fanomeza amboninahitra ny anaranao zahay. Izany no vavaka ataony amin'ny anaranao Jesosy Kristy. Amen. Izany hafaliana kavelonana izay tanteraka ny fanentanana katera hoana iray atolotra tokony tena Titsitrakau Sati Manakisinekena Utu Gaulumbau Sanai malala Rizen sotu puanzakau Iu dine tutsiliara Nifi atamanetina Nia zenotane isava Nia Sana kuandau satu tarafini masava Islami mauba Nifi aguna wagoni utenirai kasi isarazaritsoni fai analumapirai teu fanasina faliru ua iza tutulizau izu Rutsi antarakimu ita fitretra vauva. An'Andriamanitra rehetra ny voninahitra ho amintsika ny fahasoavana. Amen. Amroapolo amroa arivo alahady fahatelo manaraka ny advento isika izao ry havana. Mbola mibanjina ny tompo antrantsika amin'ny aloha hevitra manao hoe ankalazao ny mpamonjy. Mampitombono aminareo ny ry havana malala ny fahasoavana sy ny fiadanana ary ny fitiavana sy ny famindrampo avy amin'Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy tompontsika. Amen. Aoka hiara-itsangana ny fiangonana andeha hidera sy hanome voninahitra an'Andriamanitra isika amin'ny alalan'ny hira ao amin'ny fanafanampiny fa 120 hira fa 120 ao amin'ny fanafanampiny izay salamo raha teo zany hira izany hiterantsika an'Andriamanitra. Jerusalem
Jerusalema, Iakarani firenena ni fireneni Jehova. Hallelujah, karani ni Jehova. Maisata, yararani, maisata, yararani, maisata, yararani, maisata, yararani. Iombom-bavaka sika ry havana mitera sy mankalaza ary manome voninahitra anao izay ry Andriamanitra ray zanaka ary fanay masonao satria fantatray fa Andriamanitra velona ianao ka miasa tsy mitsahatra mba hahasoa sy hiahina ny fiainanay manontolo satria fantatray fa Andriamanitra lehibe sy mahery ianao ka miaro sy mivimbina anay ary mitondra anay mandrakariva ho amin'ny fitahiana mahatretrika satria fantatray fa Andriamanitra tsara sady mpanao tsara ianao ka manome fahasoavan-dehibe tsy mety ritra manolotra ny fahatsaranao isan'andro ho an'ny fiainanay manontolo eny midera sy mankalaza ary manome voninahitra anao izahay noho ny fitiavanao sy ny famindramponao lehibe izay nasehonao tao amin'i Jesosy Kristy zanakao mpamonjy anay mba hanome fiainana mandrakizay ho anay izany no hiderahanay ianao Andriamanitra amin'ny anaran'i Jesosy Kristy no naovanay izany vavaka izany. Amen. Mahazo toerana ny fiangonana. Yara itsangana ny ankizy sy ny tanora hanao ny hira voalahatra. Ivavaka isika. Sotranao mandrakarivo zahay ry Tompo Andriamanitray no ny teninao izay azonay ifampisarana. Ny fanahy masinao anie hitarika sy hanazava aminay ny tianao ambara. Amen. Afaka mipetraka ianareo. Sokafy ny baibolintsika ao amin'ny filazantsara ny Matio. Matio 4:40.
toko 5 andiny fa 4 tapany A izay mivaky toy izao amin'ny anaran'ny tompo ianareo no fahazavany izao tontolo izao. Amen. Andeha averintsika izany teny izany ankizy dia ilay ianareo hosolotsika hoe isika. Andao ara hoe isika no fahazavany izao tontolo izao. Enoy ange ity tantara kely ity tao amin'ny tanàna iray dia nisy olona maromaro mpivavaka. Izy ireo dia nino sy nandray an'i Jesosy Kristy ho tompo sy mpamonjy ary tena nanana fifaliana mihitsy izy ireo rehefa mivavaka sy mitera an'Andriamanitra. Saingy tsy tiany mpitondra tao an-tanàna izany mpivavaka izany ka nasaina nosamborona izy ireo, nodorana ny tranony ary izay azo dia novonoina ho faty mihitsy. Izy ireo anefa dia efa vonona ny ho faty ho an'i Jesosy ka tsy nampiova ny finoany sy ny fifaliany izany fanenjehana izany. Nisy miaramila anankiray teo ampanenjehana ireto kristianina mpivavaka reto dia sendra bibilava ny soavaly ny taingenany ka nenjery izy. Voadona vato ny lohany, tapaka ny tongony ary tsy natsiaro teny izy. Iza hoy ianareo no nikarakara azy tampitiavana sy nitsabo azy? Ireo kristianina izay saika ho samboriny. Gaga izy no nitaitra nahita izany ary nanapa-kevitra no nisitrana fa ino sy andray koa an'i Jesosy. Afatra ho an'ny ankizy sy ny tanora. Andao ho tena fahazavana eo amin'ny fihetsika izay ataontsika. Atonga ireo mbola ao maizina ino sy andray an'i Jesosy ho tompo. Mateo 5 andiny 7 tapany A amin'ny anaran'ny tompo. Ianareo no fahazavany izao tontolo izao. Avereny hoe rakizy ilay teny. Aiza moa no ahitana izany teny izany? 5 andiny 7 tapany A. Mbola hivavaka isika. Maniry tokoa izay Jesosy mba ho ankizy sy tanora hijoro, hitondra ny fahazavanao eo amin'ny manodidina anay. Amen. Hivavaka isika. Fanay masino mba ankalazana amin'ny mpamonjy dia mitarianay mba hifatoanay tsara amin'ny famakiana ny soratra masina. Ny irakao izay anazava izany koa dia mba niteninao marina no Toriteny ka tsy hiverina aminao foana ireny raha tsy efa nahatanteraka ny sitraponao ka ambinina aminay vahoakanao rehetra izay nampandehananao azy. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy mpamonjy. Amen. Iaraka mamaky sy hiain'ny soratra masina isika ao amin'ny fanekena taloha, bokin'ny Samuela faharoa, Samuela faharoa, toko 220, ny andininy 7 ka hatramin'ny 1:20. Rehefa hita dia vakiana amin'ny anaran'ny Tompo. Velona Jehova, isaorana anie amin'ny vatolampoko, asandratra anie Andriamanitry ny vatolampy famonjena dia Andriamanitra izay manao famaliana ho ahy ka mampanaiky ny firenena dia ilay mitondra ho afaka amin'ny fahavaloko. Eny, manandratra ahy ho ambon'izay mitsangana nohitray ianao ary mamonjy ahy amin'ny olon-dozabe. Koa izany no hiterako anao eny amin'ny firenena samihafa, Jehova, sy ankalazako ny anaranao.
manao famonjeny-dehibe ho an'ny mpanjaka voatendriny izy ary mamindra fo amin'ny voahosiny dia amin'ny Davida sy ny taranany mandrakizay. Ho tohizatsika ny famakiana ny soratra masina ao fanekena vaovao filazantsara araka ny Matthieu. Matthieu 5:5-7 ka hatramin'ny 5:20 ary hovaranantsika ny famakiana ny soratra masina ao amin'ny epistily ho an'ny Romanina. Romanina 5:7 ka hatramin'ny 2:20. Rehefa hita dia hovakiana amin'ny anaran'ny Tompo. Ianareo no fanasy ny tany, fa raha ny fanasina ny tonga matsatso, inona indray no ahasira azy? Tsy misy heriny anaovana ina intsony izy, fa arina any ivelany ka ho itsahan'ny olona. Ianareo no fahazavan'izao tontolo izao, tsy azo afenina izay tanàna miorina eo an-tapo-tendrombohitra, ary koa tsy misy olona mandrehatra jiro ka mametraka azy ao ambanin'ny vata-famarana, fa apetrany eo amin'ny fanaovan-jiro ka dia mazava amin'izay rehetra ao an-trano izany. Aoka hazava eo mason'olona toy izany koa ny fahazavanareo mba ahitany ny asa soa ataonareo ka ankalazaindrainareo sy any an-danitra. Koa mifandraisa ianareo tahaka ny nandraisan'i Kristy ianareo koa ho voninahitr'Andriamanitra. Fa lazaiko fa Kristy efa tonga mpanompo ny voafora noho ny fahamarinan'Andriamanitra hahatoy ny teny fikasana tamin'ny razana, mba ankalazain'ny jentilisanaN'Andriamanitra koa noho ny famindrapo araka ny voasoratra hoe izany no hiderako anao any amin'ny jentilisa sy ankalazako ny anaranao. Ary ho koa izy miravoravory jentilisa mba amin'ny olona, ary koa miderany Jehovah jentilisa rehetra ary aoka ankalaza azy ny firenena rehetra. Ary ho koa Isaia, hisy solofon'i Jese dia ilay hitsangana hanapaka ny jentilisa, izy no hitokiany jentilisa. Amen. Ho aminareo ny riavana ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'ny fahalalana tsara an'Andriamanitra sy Jesosy Kristy tompontsika. Ao amin'ny bokin'ny Romanina 5:12 ka ny 5:20 no angalantsika ny afatr'Andriamanitra amin'ity advento fahatelo ity. Romanina 5:12-5:20 ary dia ny fanahin'ny Tompo mbola hampianatra antsika indray
ny sitrapony ao anatin'izany teny izany. Hoy misoratra masina amin'ny anaran'i Jesoa, ary ho koa Isaia, izy solofony Jese, dia ilay tsangana anapaka ny jentilisa, izy no itokiny ny jentilisa. Raha reo soratra masina izay natolotra ho vakiana tao amin'ny testamenta taloha, ao amin'ny filazantsara aty amin'ny epistily, dia misy foto-kevitra iombonana ny hoe ny fankalazana ny tompo dia tsy mijanona ao anatin'ny rindrina efatry ny fiangonana, fa tonga any amin'izay tsy mivavaka aza. Ny fankalazana ny tompo dia tsy mijanona ho ahy sy ho anao kristianina mpivavaka tsara, fa ahely any amin'izay manao tsinotsinona an'Andriamanitra. Zao vanim-potoana izao ry havana dia vanim-potoana ny fety, fa mampirongatra be koa ny fahotana ary mampahery ny famoizam-po. Fangaroaro amin'ny faraparan'ny taona iandrandrana taona vaovao ny fety, ny filibana izay hitambarany karazana fahotana samihafa, ny famoizam-po no ny fahadisom-panantenana, ny fahaverezam-panantenana ary ny tsy fisian'ny fanantenana. Fa amin'izany indrindra ny afatry ny advento dia afatra milaza fanantenana mitsimoka na fanantenana vao ambolena mihitsy. Izany no hitantsika atao amin'ity Romanina 5:12 andininy 2:12 ity. Ao anatin'ny fety, ao anatin'ny fahotana, ao anatin'ny fahakiviana maka amin'ny famoizam-po dia mampitondra hafatra Andriamanitra milaza fanantenana, mitarika ny olona hankalaza ny tompo, na isika efa mahalala na ny hafa izay oloko azy amin'izao fiainana izao. Ny bokin'ny Romanina dia ijoroan'i Paoly apôstôly vavolombelona fa ny afatry ny filazantsara fanantenana dia omena ny jiosy izay efa tompony teny fikasana rahateo, fa anirahana azy mba hotoriana any amin'ny jentilisa koa. Amin'ny Romanina 2:12 ilazana hoe amin'ny jiosy aloha dia vao amin'ny jentilisa koa. Fankalazana tsy mijanona amintsika kristianina, amintsika mpino ihany, fa ahely any ivelan'ny fiangonana. Izany ny ao amin'ny Samuela 2 teo, ny ao amin'ny Matio, ianareo ny fahazavan'izao tontolo izao, ny eto amin'ny Romanina famerimberenana ny hoe any amin'ny firenena na any amin'ny jentilisa. Voalohany dia anafarana antsika hoe ny mpamonjy dia tsirim-panantenana ho antsika fiangonana ka ankalazao. Ankalazao ny mpamonjy fa tsirim-panantenana ho antsika fiangonana izy. Ny filazana hoe izy solofony Jese dia fanamafisana ny faminaniana ny hipoiran'ny mpamonjy, isehon'ny mpamonjy avy amin'ny taranaka Davida. Hisehon'ny mpamonjy avy amin'ny taranaka Davida. Averimberina zany ao amin'ny testamenta taloha, fa hita hatrany amin'ny apokalipsy koa. Raha andraisan-tiona isika ao amin'ny Joba 4:10 ilazany hoe natapaka aza ny azo dia mbola mitsimoka ihany. Joba 4:10 ao alohan'ny salamy zany boky zany, boky malaza zany. Joba 4:10 ny andininy 7:12.
Ny soratra masina amin'ny anaran'ny Tompo. Andiny fahavalo kanefa na dia nitendrombohitra aza raha mianjera dia mialevona ary ny vatolampy dia afindra hiala amin'ny fitoerany. Lanin'ny rano ny vato ary indaosindrika ny vovotany. Toy izany ny fanombanao ny fanantenana ny zanak'olombelona. Mandresy azy ho mandrakizay ianao ka lasa izy manova ny tarehiny ianao ka mampandeha azy. Izany no endriky ny fanantenana izay omen'ny Tompo, tsirom-panantenana vaovao manoloana ny fahalevonany. Ny Apokalipsy 5 andininy 5. Ilazana n'ilay solofo mitsimoka. Zao ny voasoratra amin'ny anaran'ny Tompo. Aza mitomany indro ny liona avy amin'ny firenen'ny Joda dia ny solofon'ny Davida no efa naharesy ka hanokatra ny boky sy ama ny tombo-kaseny 7. Ny Apokalipsy 2:20 andininy 9:20. Toko mamarana ny Baiboly zany ry havana. Hoy ny soratra masina amin'ny anaran'i Jesosy. Izao Jesosy naniraka ny anjeliko anambara aminareo ireo zavatra ireo ho an'ny fiangonana. Izaho no solofo sy taranaka Davida, ny kintana mamirapiratra fitarikandro. Fanantenana mitsimoka ho an'ny fiangonana ilay solofony Jesosy. Ny vanim-potoana nanoratana ny faminaniana Isaia izay tsy haiviny eto amin'ity Romana 2:12 andininy 2:12 ity ry havana. Dia vanim-potoana tena nahavery fanantenana tokoa ny vahoaka jiosy ka nahatonga ny faminaniana Isaia amitsimoka indray izany fanantenana izany. Ao amin'ny Isaia 1:12 izay tsy haiviny eto ny amin'ny solofony Jesosy. Ny filazantsara araka ny lioka dia manambara ny fahavoazana nanjo ny fiangonana ka nahitana taratra ny fahaverezam-panantenana tamin'ny fiangonana tamin'ny andro izay nisehony Jesosy. Tamin'izany ohatra filazan'ny lioka dia ry Simeona efa antitra. Ny mpaminany vaviana izay efatra 20 taona. Ry Zakaria sy Elizabeta izay tsy manantena hiteraka intsony, ireo no tonga mivavaka ao am-piangonana. Ireo hafa mba tonga dia tonga hanao fombafomba fotsiny satria efa tsy manantena intsony ny fisian'ilay Mesia. Izany ry havana no ambary eto afatra manome tsirom-panantenana ho an'izay very fanantenana, mamelona fanantenana ho an'izay efa manakaiky ny fahafatesana. Mila hamoy fo. Amin'izao fotoana izao 2 taona izay no nilazana fa tonga Andriamanitra hiara-monina amintsika tao amin'i Jesosy Kristy, fahatanterahany teny fanantenana. Mbola mivelona amin'ny teny fampanantenana ny amin'ny siny famonjena tanteraka isika. Dia betsaka ny fiangonana efa tsy fiangonana intsony nanary ny fanantenany, efa anaovana zavatra hafa. Misy ny kristianina manolo tena fa heritaona dia tsy maharitra miandry ny teny fampanantenana. Misy ny olona nivavaka omaly tsy mahazo valim-bavaka androany dia miteny hoe lany andro fotsiny fa aoka izay nivavaka. Ry havana malala, Jesosy Kristy ilay solofony Jesosy dia tsirom-panantenana ho antsika fiangonana. Mbola ato amintsika ary miorina ato ny fakany. Mbola ao am-ponao i Jesosy, aza manary fanantenana. Mbola miandry ny fahatanterahany famonjena isika. Tsy misy atao makivy ny zavatra rehetra momba ny fiainanao, momba ny fiainam-pianakaviantsika, momba ny fiainan'ny firenena, momba n'izao tontolo izao. Tsirom-panantenana ho antsika fiangonana dia tahaka ny nametrahana n'izany tao amin'ny jiosy
lay solofony Jesosy Kristy. Ampanirio indray ny fanantenanao, ahafahanao mankalaza marina ny mpamonjy amin'izao vanim-potoana ny fety Krismasy izao. Tsirom-panantenana ho antsika ny mpamonjy ankalazao izy. Fa ny faharoa, ny mpamonjy dia toky ho an'ny tsy mpivavaka. Toky ho an'ny tsy mpivavaka ny mpamonjy. Ny tapany faharoa amin'ilay andininy teo, Romanina 10:20, andininy 2:20, misy mivaky toy izao amin'ny anaran'ny Tompo: hitsangana hanapaka ny jentilisa, izy no hitokiny ny jentilisa. Hitokiny ny jentilisa. Ny hoe jentilisa dia ireo firenena ivelan'ny teny fikasana. Raha amin'izao vanim-potoana izao zany dia ireo tsy mpivavaka, ireo mpanompo sampy, ireo mpanao an'Andriamanitra ho tsy misy, ireo oloko azy amin'izao fiainana izao. Fa toky fanantenam-pamonjena ho an'ireny olona ireny ny mpamonjy. Tsy ho antsika ihany, fa ho an'izay minitsy mahalala azy, ho an'izay maniratsira an'Andriamanitra, ho an'izay manompo andriamanin-kafa, ho an'ny oloko azy venjivenjin'olona eto amin'izao tontolo izao, dia toky fanantenam-pamonjena ho an'ireny karazan'olona ireny koa Andriamanitra. Misy olona tena sahiran-tsaina amin'izao faraparany taona izao. Mivadika ihany ny taona fa tsy miova ny fiainako. Misy olona tena sahiran-tsaina mieritreritra ny hoe inona indray ny avoaka ny 420 mety misy amintsika nahita atsika natany hoany amin'ny tambajotra tany hoe volo aizanao, volo mierikerika. Tsy anaran'olona zany fa hoe aizanao ry volo, efa mandroso tiany taona mbola mahantra foana. Dia misy koa mametraka sary vola be dia be ao an-tranony, treny ambony fandriana, tsy ombontsony ny poketra, dia hoe izaho amin'ny taona 420. Zany ny karazan'olona eto amin'izao tontolo izao. Oloko azy amin'izao fiainana izao. Ny fietretany dia hoe amin'ny taona 420 dia isy fanantenana vaovao, zavatry ny tany tahaka izany. Fa tsy ao an-tsainy mihitsy fa ny famonjena ao amin'ilay solofiny Jesosy dia ho azy koa. Ary io ny tena famonjena, io ny tena fanantenana, tsy ny vola. Ivadika ihany ny taona, mety ho feno vola ny tranonao, tsy omby ny poketranao, fa raha tsy ao Jesosy, tsy fanantenana zany, tsy fahatanterahana zany, fiainana tsy izy zany. Ny mpamonjy dia tsy fanantenana ho antsika mpino ihany, fa ho an'izay minitsy mahalala an'Andriamanitra indrindra koa. Tsy miandry taona ivadika na volana ho lasa, na koa miandry rehefa kelikely na rahampitso, dia azonao atao, vao azonao atao ny mankalaza ny mpamonjy na iandry Krismasy. Tsia anio amboleo ao am-ponao i Jesosy Kristy, lay solofiny Jesosy, fanantenana azo ambolena. Mbola tsy nanana mihitsy ianao karazana fanantenana tahaka izany, amboleo ao am-ponao ny fanantenana n'ilay solofiny Jesosy. Dia ho hitanao hoe anahoana ny fiainanao amin'izao vanim-potoana Krismasy izao. Ary tsy hoe amboleo ao am-ponao ihany raha mbola tsisy zany, fa ndeha hoentina any amin'ny fiarahamonina ilazana hoe ory jentilisa, ory firenena, ndeha ankalaza ny Tompo isika, fa izany no fanantenana ho antsika. Ndeha hideran'Andriamanitra ao amin'i Jesosy isika, fa izany no miteraka vokatra vaovao sy fandrosoana ho an'ny firenetsika. Tao miatoky ny mpamonjy ireo manodidina anao, ny ray aman-dreninao, ny zanakao, ny mpiara-miasa aminao, mpiara-monina aminao, mpiray firenena aminao, fa ho an'ny rehetra ny fankalazana. Tao miatoky ny mpamonjy ny manodidina anao, dia hisongadina ny fivoaranao, ny fivoaran'ny firenena, ny fivoarantsika
mianagaviny fenindriavana amin'ny Romanina toko 10:12 Jesosy Kristy mpamonjy dia tsirim-panantenana ho antsika kristianina ampanirio mba hiroborobo ao am-ponao Jesosy Kristy loharano ny famonjena Jesosy Kristy mpamonjy dia tsy hoe tsirim-panantenana ho antsika fiangonana ihany fa izy koa dia toko ho an'ny tsy mpivavaka anokatra ny lalam-pamonjena ho an'ny olona rehetra ankalazao Jesosy Kristy ilay tsirim-panantenana ho an'ny fiangonana ary toky ho an'ny firenena rehetra amen. Hivavaksika ry havana Tompo avy nandre ny teninao zahay izay milaza aminay fa ianao Jesosy Kristy dia tsirim-panantenana ho anay fiangonana nefa koa tsy ho anay irery ihany fa toky ho an'ny jentilisa sy ny firenena rehetra ambonin'ny tany. Iny Tompo ianao tokoa no lay nampanantenaina fa iny ela be ary efa tonga teto amin'izao tontolo izao mba hamonjena ny olonao izay mino anao ary ankehitriny mbola maro ny olona izay mielipatrana maneran-tany miandrandra sy manantena anao handreny amin'ny famonjenanao lay toky sy fampanantenana ho azy rehetra ihany koa indrisy anefa tsy miafina aminao ny fiainanay fiangonanao miariary sy mianjanja loatra eo anatrehanao fa todifitry ny hasarotry ny fiainana izahay ka mazana tsy mahatsiaro sy tsy mahita ny fahalebiazanao sy ny fahatsaranao ny fitahinao ny fiainanay isan'andro tsy mahatsiaro akory misaotra anao eny tsy tsapanay koa fa ny fahatokiana ianao Andriamanitra ny fahatokiana ianao Jesosy Kristy dia hijoroana io vavolombelona eo anoloan'ireo izay rehetra mbola tsy mino sy misalasala ny amin'ny famonjenao ko ankehitriny mitalao ny hery avy aminao zahay mba hisehonay eo anivon'ny fiarahamonina sy amin'ny sehatra samihafa izay ametrahana ho anay tsirairay avy fa tena fahatokiana sy famonjena ho an'ny olona rehetra tokoa ianao ko mamindra fo mamela ny elokay Tompo ary diovy amin'ny rahanao zahay mba hahefanay izany asa fijoroana vavolombelona izany mba hanambaranay fa fanantenana ho an'ny fiangonana tokoa ianao ary famonjena ho an'ny olona rehetra sy izao tontolo izao mihitsy aza dia matoky sy mino izahay fa rehefa miaiky ny tsy fahatanteranay eto anatrehanao toy izany mba hanavaozanay ny fanorantenanay dia miaino any an-danitra ianao ka manome famelan-keloka ao anay tonononay amin'ny anaran'i Jesosy Kristy izany vavaka izany amen. Jesus
aoka hitsangana ny fiangonana iandray ny teny famelan-keloka atolotry ny tompo ho antsika. Ho ny tompo, ny olona izay mandeha amin'ny maizina dia mahita mazava lehibe izay mitoetra amin'ny tany aloko ny fahafatesana no mpisahany mazava. Hamaronao ity firenena ity ary ampitombonao ny hafaliana. Mifaly eo anatrehanao izy tahaka ny hafaliana amin'ny fararano ary tahaka ny fifalian'ny olona raha mizarababo. Fa ny bao fitondranentany sy ny tsorakazo ny kapohana ny lamosiny izay tsorakazo ny mpampiasa azy dia tapahinao tahaka ny tamin'ny andro namelezana ny Midiana. Araka izany ry havana dia ambara ary fa voavela ny elokareo noho ny anaran'i Jesosy Kristy tompontsika mideran'ny tompo. Ny olona voavela eloko ary havana dia tsy menatra fa sahy mijoro vavolombelona eo anatrehan'Andriamanitra sy ny fiangonana. Koa andeha isika hijoro eto anatrehan'ny fiangonana nambarana izany finoantsika izany amin'ny alalan'ny fanekemponalarana fahatelo manao hoe: mino an'Andriamanitra tsy to aho izay mpanao lanitra sy ny tany. Andriamanitra dia fanahy, Andriamanitra dia fitiavana, Andriamanitra dia manjakatra amin'ny taloha indrindra ka ho mandrakizay. Andriamanitra dia mampiseho ny fitiavany antsika, fa fonombolam-panota isika dia maty hamonjy antsika Kristy. Mino an'i Jesosy Kristy zanan'ilay tokana tompontsika aho, tonga izy hitady sy hamonjy ny vera. Izy no lalana sy fahamarinana ary fiainana. Izy dia tsy miova omaly sy anio ary mandrakizay. Mino ny fanahy masina aho. Izy no manambara ny fanahintsika fa zanak'Andriamanitra isika. Fanahy iray ihany no nanaovana batisantsika rehetra ho tena iray. Ny fandreseny izay hoenty mandresy izao tontolo izao dia ny finoantsika. Tompo ampitombo ny finoanay. Amen. Mahazo toerana ny fiangonana.
Mivavakantsika ry havana. Ry Andriamanitra rainay io, rainay no ny an'i Jesosy Kristy mpamonjy anay ianao. Ianao ilay ray pia, azonay tototoana sy hitarainana, hitondranay izay rehetra mety ho etaetam-ponay, ary indrindra izay rehetra mety mitambesatra ao am-ponay koa. Eny, hitanao tsisy miafina aminao ny fiainan'ny firenenay. Ankehitriny dia mivavaka izahay noho ny amin'ny teny nampilazainao an'i Jeremia mpaminany mpanomponao fa izay manao hoe mivavaha ho an'ny tany mba hiadana anareo. Koa mivavaka izahay ho an'ny mpitondra dia ny filoham-pirenena izay voafidy indray tantana sy hitondra ity firenena ity, mba handroranao azy saina sy fahendrena ary fo matahotra anao Andriamanitra, ary tsy ho azy ihany fa ireo mpikambana rehetra izay fotenendriny indray ao anatin'ny gouvernemanta. Mivavaka izay mba ho fenonao ny fanahin'ny fahendrena, fanahin'ny fihavanana sy ny fampihavanana, mba handrosoan'ny Madagasikara amin'ny fandriam-pahalemana, amin'ny fahamarinana ary amin'ny fitiavana. Fantatrao fa miariary loatra ny fantranalalina iainan'ny maro anisy eto amin'ny firenenay. Koa mametraka izahay eo am-pelantananao mba handroso ny firenenay. Ny fahasahiranana ateraky ny fahatapahan-jiro lavareny, ny tsy fandriam-pahalemana, Tompo, mba raiso an-tanana ny firenenay ka handroso ho amin'ny fahatsarana ara-toekarena, ara-tsosialy, matoky sy mino izahay fa firenena finidinao i Madagasikara, ary tany tianao ka nanirahanao ny mpanomponao nitondra ny filazantsara teto amin'ity firenena ity, mba hisy vomendrika ny fibebana eto amin'ny firenenay, ka vahoaka malagasy miaina amin'ny fihavanana, miaina amin'ny fifankatiavana ny vahoaka malagasy. Vavaka izahay ho an'ny fiangonana, indrindra ny Fjkm dia ny fiangonanao Jesosy Kristy eto Madagasikara, izay tarihan'ny mpanomponao dia ny Docteur Irako Andriamahasoa mimpitandrina. Entanay eto anatrihanao hatrany ireo mpitandrina rehetra miasa ao anatin'ny fiangonanao, manomboka amin'ny biraony foibe, mpiandraikitra foibe, ireo filohan'ny synodam-paritany sy ireo mpitandrina rehetra mitondra fitandremana, na ireo mpitandrina evanjelistra, ireo mpitandrina manerana izao tontolo izao. Tompo, tolory fahaiza-manao, fahasahiana ary fahendrena amin'ny alalan'ny fanenao masina tsirairay, ka mba hijoro fanasina sy ho fahazavana tokoa amin'ny sehatra sy ny toerana nametranao ahy tsirairay avy, amin'ny adidy amanandraikitra nomenao ny isan'ny tokony avy. Tompo, avaozy isan'andro san'andro koa ny herin'ny fiangonanao, mba azahoany mampita amin'ny taranaky ny fiangonana mifandimby ny fitiavanao sy ny fahasoavanao Andriamanitra izay iainany isan'andro isan'andro. Mivavaka izahay ho an'ny fitandremana misy anay ity dia ny fitandremana isotry fitiavana. Hitanao ireo tetikasa samihafa izay vinavinaina ho vitaina amin'ny taona 2024 ary indrindra ny taom-panavaozana. Apetraka mandrakariva eo am-pelantananao mba ho tontosa sy ho lavrary eo ambany fahasoavanao Andriamanitra ny fanavaozana ny birao isan'ny tokony avy isaky ny sampana sy ny sampanasa rehetra, ka ianao no hanomana olona araka ny fikasanao Andriamanitra mba ho mpiara-miasa aminao
sy ho mpiara-miasa ny mpitandrina ihany koa mba haombiaza ny filazantsara izay asa nankinona tamin'ny fiangonana ny fitoriana sy ny fampielezana izany mba ho fantarana ny fanjakanao ankehitriny koa dia tsaronay ny kristianina rehetra isambaravarana ao ny mety mandaly ady sarotra olana samihafa mety sarobahany mety olana ara-pitsarana mety olana ao amin'ny ankonana ny fifandraisan'ny ankonana tompo entina eto anatrehanao zany angatahanay no Andriamanitra velona mba hiditra antsehatra eo amin'ny fiainany tsairy avy ka many olana mivavaka izay ho an'ireo zanaky ny fiangonana rehetra marary lazon'ny aretina na aiza na aiza toerana misy azy mety any amin'ny tompo-pahasalamana tsy afamihetsika eo ambony fandriana mety eny an-dalana koa aza na koa mety tonga ety any fa marisarisa mba aoka hanananjara amin'ny fanasitranana avy amin'ny diakapoka niatra taminao zay Jesosy ka hanana ny hery atrehana ny fanomponanao isan'andro mivavaka izahay ho an'ireo rehetra namoy avatiana sarakolona irery mijony ranomaso mitanondrika ny loha satria malahelo fantatrao fa mafy aminay olombelona ny fisarana manaina tompo io zany miangavianay aminao mba ny fanahy ny fampiononana ny fanahy ny fampahirezana avy amin'ny fanainao masina ho amin'ny tsirairay avy ka hanasitrana ny ratra sy ny rofy anaty navelan'ny famoizana mahatoky sy mino izahay fa enao Andriamanitra dia Andriamanitra mihaino ny vavaka ay eny mahay manao mihoatra no izay ireny ny fonay sy izay voatony ny vavanay tonononay amin'ny anaran'i Jesosy Kristy izany vavaka izany miaraka amin'ilay vavaka nampianarina anay manao hoe rainay io sy any an-damitra ho masinina ane ny anaranao ho tonga ane ny fanjakanao hatao ane ny sitraponao ety an-tany tahaka ny any an-damitra meo anay no nianina sahaza ao anay ary mamelana elokay tahaka namelanay izay meloka taminay ary aza mitondra anay amin'ny fankapana fa manafahanay amin'ny ratsy anao ny fanjakana sy ny hery ary ny voninahitra mandrakizay amen. Misaotra ny amin'ny fijoroan'ny mpitantsoratra nitondra ny tsara ho fantatra Antonienina no hijoroako eto ry havana ny voalohany dia fisaorana ny hatramin'ny fahaefatra dia fanentanana ary fahadimy fanolorana mpiara-miasa vaovao. Misaotra n'ilay tompony asa isika fa vita soa ny bazary fitiavana omaly ary dia mankasitraka ireo komity ny tantana izany asa izany. Misaotra indrindra koa ny tompona andraikitra sy ny mpikambana avy amin'ny sampana asa fikambanana ny ezaka lavorary ny adidina petraka taminy mba hatombana iny bazary fitiavana iny. Ary indrindra misaotra ny vahoaka an'Andriamanitra sy ireo olona tonga izay ny antsena ary nanjifa ny entana izay natolontsika fiangonana ihany. Ny tompo miamboninahitra ny amin'izay vita rehetra. Ireto no fanentanana araka ny efa natsidiky ny mpitantsoratra teo dia ao anatin'ny herinandro sambatra isika hatramin'ny 5 Desambra andro Krismasy. Efa mivoaka ny fandarana azontsika raisina amin'ny sarany 500 ariary ry havana. Ny mpampianatra ao amin'ny kolejy teolojika toeram-panomanana mpitandrina Ivatoa no amangy atsika mandritra ny herinandro sambatra ary dia efa nambara teo ny santatra izany raha mpitso alatsinainy isaky ny amin'ny 9 hariva ary hatramin'ny 7 ora raha sitrapon'Andriamanitra. Dia mandray ny fandarana sika hitantsika ao ny fizotra ny fotoana rehetra. Ny manaraka raha sitrapon'Andriamanitra dia amin'ny 20 alakamisy 20 Desambra ho avy izao no anasantsika ny mpianakavy ny mpitandrina
ato amin'ny sodapartany atanteraka ny atao hoe krismasy ny sinodapartany. Amin'izany fanasana izany dia manolotra solo-kilalao ho an'ny zanaky ny mpitandrina isika ato amin'ny sodapartany, miisa 270 izy ireo, ary mampisakafo koa ireo mpitandrina mivady omban'ny zanaka sy ireo tompon'andraikitra eo anivon'ny sodapartany manomana sakafo manodidina ny 570 isika. Ko amin'izany ny riavana izay anentanana antsika dia ny anolotra izay enti manana indrindra ny kilalao ho an'ny zanaka mpitandrina. Efa nampahafantarina antsika koa fa amin'ity taona 2024 ity isika no mandray anjara ao anatin'izany tetika asa izany fa aorian'izay dia apetratsika amin'ny sinodapartany sy ny firalahin'ny mpitandrina ny fandaminana rehetra momba ity asa ity. Koa dia alahoery raha mbola tsy nandray anjara tamin'izany mihitsy ianao tao anatin'ny taona maromaro dia izao mba mandraisa anjara. Raha efa nandray anjara anambinanao aneny tompo avitanao mihoatra no izay efa vita tamin'ny lasa riavana. Ny manaraka miomana isika krismasy ho avy izao ny amin'ny fanomezana ho an'i Jesoa izay efa nizarana ny kitapokely fanomanana ny amin'izany. Ko aza donoina amin'ny fotoanan'ny krismasy na fidirana voalohany na fidirana faharoa ny hivatsy iny kitapokely iny misy ny fanomezana ho an'i Jesoa. Ao anatin'ny sorabola miditra ho an'ny fiangonana izay voavorintsika ny amin'izany fanomezana ho an'i Jesoa zany riavana. Ny tompony hanome ho antsika koa mba ahazoantsika manolotra ho an'ny asany. Ny faefatra momba ny fanentanana dia mikasika indrindra ny fifidianana. Efa tena ho amperin'ny asa fanomanana ny fanavaozana tompon'andraikitra taona 420 isika riavana. Araky ny efa fantatsika toromarika iombonana eo anivon'ny Sal F11 dia ho vita hatramin'ny volana aprily ny fifidianana rehetra aty amin'ny fitandremana. Ao anatin'izany ny fahavitan'ny fanokanana sy fandraisan-tanana ireo dekona voafidy na tafaverina hofidiana indray. Ireto ariavana ny fandaminana. Misaotra an'ireo komity ny karakara ny fanisana isika fa azo lazana hoe efa vita amin'ny ankapobeny ny fanisana ny vahoakan'Andriamanitra eto amin'ny fitandremana. Efa natao ny antso nameno ny taratasy fanisana isika, natao ny antso ny amin'ny fanamarinana ny lisitra efa mipetraka dia nanao izany tokoa isika ary mipetraka ao ny lisitra nisy fanitsiana. Izao anefa ny komity mikarakara ny fifidianana dia mbola manao antsoavo amintsika vahoakan'Andriamanitra isambatan'olona isa-tokantrano mba hanamarina farany ny anarantsika ao amin'ny petadrindrina misy ny lisitry ny mpandray ny fanasan'ny tompo indrindra indrindra. Voasoratrao ve ny anaranao, eo ve ny laharatry ny karatrao. Hatramin'ny alakamisy 20 febroary ny fanamarinana farany ka hanolorantsika izay mety ho fanamariana fahadisoana anarana na anarana tsy voasoratra mihitsy kanefa nanao ny nameno ny taratasy fanisana isika. Ao amin'ny sekretera mpandrara no hanolorantsika ny fanamariana atao mazava tsara averina hatramin'ny alakamisy 20 Desambra. Raha sitrapon'Andriamanitra ny Alahady 14 Desambra dia hipetraka ny anaran'ireo mpandray fanasan'ny tompo voasoratra anarana arak'ireo fanamariana rehetra efa voarain'ny tompon'andraikitra. Voapetraka izany ary dia miomana isika mpandray fanasan'ny tompo ho amin'ny fanolorana izay heverintsika ho fidiana dekona. Fanolorana izay heverintsika mba ho fidiana dekona. Manomboka ny tenanao zany. So dia manoratra anaran'olona fotsiny eo vany ianao tsy soratanao. Raha latsaka ny 520 taona ianao dia azo fidiana
azo atolotra ho fidiana soamantsara. Amin'ny herin'ny anio zany raha sitrapon'Andriamanitra dia efa vonoiny ny komitiny fifidianana ny taratasy azonao anoratana ny mpandray fanasan'ny tompo everinao fa hatolotra ho fidiana. Mpandray fanasan'ny tompo voasoratra anarana amin'ny lisitra hatolotra ho fidiana. Izany fanolorana izany dia hifarana ny 4 janoary raha sitrapon'Andriamanitra. Hatreo aloha ny amin'ny fanentanana mikasika ny fifidianana. Izay antitra anterina dia ny hoe amarino hatramin'ny 1 Desambra ny anaranao. Raha voasoratra sao misy fahadisoana, raha tsy voasoratra dia manova ny fanamariana ao amin'ny sekretera mpandrara ny amin'izay antony anankiroa izay. Amin'ny herin'ny anio isika mpandray fanasan'ny tompo dia miomana anao fanolorana izay ho fidiana. Mariana mpandray fanasan'ny tompo afaka manao ny fanolorana dia mpandray fanasan'ny tompo manana karatra mahampandray ny fanasan'ny tompo azy. Zany hoe eny amin'ny farany raha manao sonia ianao dia mametraka ny anaranao sy ny karatry ny laharany karatra mahampandray fanasan'ny tompo. Izay no fanolorana azo raisina sady mitombona. Averina tena manafatrafatra ny komitiny fifidianana mba tsy hisy ny hoe efa mandeha ny fifidianana ny anaranao tsy voasoratra ao na hoe tsisy nanolotra ianao fa manina ianao miandry olona hanolotra atolory ny tenanao. Soraty manaraka ny tenanao ny anaran'olon-kafa. Ndrao adin'ny olona ny anaranao ary ianao koa nanantena nefa ka tsisy natsiaro. Dia izay ariavana arahantsika hatrany hatrany ireo toromarika, arahantsika antsakany sy andavany ary araka izay azo atao dia mba tsy hisy ny mety ho fahadisoana be na koa tena zavatra tsy lavorary fa raha sendra nisy zany dia nindrokely ny mpandrafitra. Mahereza ariavana ny tompo anohana antsika ary ampahery antsika samy anavao fanoratena ao anatin'izao fotoam-panavozana tompon'andraikitra izao. Farany dia mafaly ny birao ny fiangonana ny manolotra antsika ny havana mpiara-miasa anankiray namaly noraisina vokatry ny tolotrasa izay natao teto amin'ny fiangonana sy nalefa tany amin'ny fampelezam-peo samihafa. Andriamatoa Rajao Arinela Jean-Pierre. Iza no voaray tamin'ireo namaly ny tolotrasa ho amin'ny fiambesana toandro ao anatin'izany ny parkina sy ny fanasana ny trano fidiovana isanandro isanandro. Izy dia mpandray ny fanasan'ny tompo avy ao Ambomiandra ary dia mpikambana ao amin'ny tsampana lehilahy kristianina amin'izany fiangonana izany. Dia miarabanao tonga soa ho mpiara-miasa eto amin'ity fitandremana ity ampahafantarina izy satria andraiky no miadidy ny fandriampahalemana atoandro eto amin'ny faritry ny fiangonana raha miditra sy mivoaka eto isika dia mety anjeran'ny fanontaniana eo izy ianao mbola tsy fantansika riavana dia aza atao fa namanantsindra tsy maintsy anao an'izay fandaminan'izay izy eo ampahitanantsika miditra sy mivoaka ny fiangonana. Dia ny tompo hoe anafy hery anao anampy anao amin'ny andraikitra izay nekenao eto amin'ny fiangonana. Izy zany no manampy antsika manolo any tonton Julien. Ohatran'izay zany dia misolatra an'izay. Olona fofokely ohatr'izay zany dia soloana olona lavabe. Ndeha hivavaka ho azy sika. Misaotranao zay Andriamanitra fa tsy avelanao angahai ny fiangonana raha nanao antso hitady mpiara-miasa eo amin'ny fanompoana manokana amin'ny andro atoandro eto amin'ity faritry ny fiangonana ity ary isahana koa ny trano fidiovana. Nanolotra izao ray aman-dreny izao ianao ary dia faly izay ara-iasa aminy.
ianao no tena anome azy rispo fitiavana fifaliana amin'ny fotoana rehetra izay rana miasa eto. Ianao koa anambina ny ezaka rehetra izay ataony mba ho fankalazana anao mpamonjy izay fiangonana dia ho mpiara-miasa aminy amin'izay tandrify anay. Amin'ny anaranao Jesosy, amen. Andriamanitra ny fanantenanany amenanareo amin'ny fifaliana sy ny fiadanana rehetra amin'ny finoanareo mba hitomonareo amin'ny fanantenana no ny hery ny fanahy masina. Amen. Ho an'Andriamanitra irerianany ny voninahitra amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina. Amen.